Faly miarahaba antsika rehetrarehetra indray a. Mialatsiny kely fa taha tamin'ilay fotoana ny fanomezana androany fa misy dossier toko sokafako a dia tsy voasokatra mihitsy ilay izy eto amin'ny ordi eto fa ao amin'ny telefona. Araky ny fanapanantenaiko a dia mbola hiresaka hatrany a ny osoka izay nitranga tamin'iny fifidianana iny a ny resantsika eto. Dia misy miteny fa inaka ny ilana an'izany. Fa inaka izany no hitantanysana an'izany fa izy efa lany, inona ny andeha atao, hitory aiza, hanao recours aiza, nga tsy efa nahazo ny azo raisina fa tsy mitombina. Dia hitanareo a, moramora kokoa amin'ny saintsika ny manaiky hoe tsy ara-dalàna ny nahalan'iny raha fantatritsika ny pirofo, raha ananantsika le pirofo a no hoe tenenina fotsiny hoe tsy lany izy. Satria be dia be no miteny hoe lany izy a satria tsika tsy nifidy. Tsy izay ny nampalany azy tompoko, tsy isika tsy nifidy ny nampalany any Andry Rajoelina fa no izy nangala-bato. Ka na nifidy isika na tsy nifidy isika ny hala-bato tsy maintsy nandeha ihany. Azonareo, izay zany no tiako avohitra, izay no tiako azavaina, izay no tiako hiditra ao anatin'ny saintsika ary izay no tiako andraisantsika fepetra ho an'io firenentsika io. Tsy hoe andao hitory, andao efa fantatsika fa le fitsarana mitsara fifidianana dia ny HCC efa nanao ny azo raisina fa tsy mitombina. Fa ny fitsarana ao anatin'ny saintsika, ny fitsarana eny amin'ny vahoaka, ny fitsarana sy ny famakafakana ao anatin'ny lohantsika, ny ataontsika ny jugement any malagasy tsirairay avy a, dia afaka mbola mandinika raha filohan'i Madagasikara ve Andry Rajoelina sa tsy. Averiko ihany aloha fa tsy afaka ny ho filohan'ny malagasy izy satria izy efa tsy malagasy intsony. Tsy afaka ho filohan'ny malagasy Andry Rajoelina satria izy efa tsy malagasy intsony. Raha io zavatra io no ekentsika dia lasa jurisprudence io ary izay koa tsy anaiky fa ny malagasy rehetra izay nangataka naturalisation zany a dia tokony tsy very zo fa nahoana no izy no ekena. Fa ho manaraka an'izay a, averiko ihany satria misy olona dia manao ohatran'ny hoe mampangotsongotsoka ny mpanohitra sy ny malagasy rehetra hoe nareo tsy nifidy ny nampalany azy fa raha mba nifidy nareo raha nanao campagne ianareo a dia mety tsy lany premier tour izy. Na premier tour io na deuxième tour io a, efa io no valiny fifidianana izay neritreretin'ny Andry Rajoelina. Efa io ny valim-pifidianana neritreretin'ny CENI. Efa io no valim-pifidianana nomanina nandritra 5 taona ho avoaka amin'io élection io. Maninona ny lazaina hoe tsy isy deuxième tour iny satria tsy manana budget amin'izany ny fanjakana. Tsy ampy ny vola teo am-pelatana nanaovana deuxième tour fa tonga dia premier tour dia vita foana. Ary efa nomanina hoe ho gonfleny ny isa any aminazy ary ataony 010101 ny olona rehetrarehetra. Hitantsika tsara fa na dia mbola tokony $7 amin'ny toerana izay tena misy olona dia misy bureau de vote izay tsy misy olona. Le averiko ihany 2900 bureau de vote no tsy miexiste, tsy takory ao anatin'ny eny amin'ny ataontsika hoe physiquement fa nasiana PV dia nasiana résultat fotsiny. Ary misy ny fahina moa tia ny fanadihadiana izay nataony namantsika Jean-Luc Razanamihoatra izay asehoko anareo ento. Vadikako kely ny caméra. Io Jean-Luc Razanamihoatra omeko antsika ny lien rehefa avy eo dia manazava izy fa voilà.
Tam 2018 ya. Lasa ataontsika le bebe ny sary. Misy olona miansista be tsy fantatra mihitsy nefa maninona. Rehefa avy eo. Nombre de bureau de vote io. Tam 2018 24 846. 2023 27 375. Araky nisa nomen'ny HEC sy ny CENI. Ny ampy 10,18% zay. Tsy miditra détail be tsika fa ho lazaiko fotsiny. Ny inscrit 9 912 500 tam 2018 de 11 043 836 2023. Niakatra 11,41%. Ni taux de participation tam 2018 la zaina 48,10%. Ni tamni 2023 46,36% aux izy HEC ary 46,36 aux izy CENI. Ni votant tamni 2018 4 767 000. Ni votant tam 2023 5 119 000 et quelques. Ianareo ve de mino hoe tam 2018 zany mibetsaka kokoa ny olona mifidy noho ny amin'izao. Nareo ve zany de mino nefa ny 80% ny olona tsy nifidy. Nahoana no lazaina fa nahita voix suffrage exprimé 5 000. Ah non, votant 5 119 000 ny CENI sy ny HEC. Ny HEC moa zany tsy namoaka isa fa ny CENI namoaka an'io. Namoaka daholo. Namoaka ny nombre de votants daholo na CENI na ny HEC mialatsy indrindra. De ny suffrage exprimé amin'io dia hoe 4 848 000. Miampy 4% zany tam 2018 de mino an'izany ve nareo? Io asehoko hoe tamin'ny 2018 sika be de be nandeha nifidy tam 2023 vitsikely ny olona nandeha nifidy nefa de lazaina fa ny ampy ny olona nifidy. Eo aloha zany de efa tsy normal ny zavatra tenenina fa ato tsika de mahita faritra mena be ny nombre de bureaux de vote avy ato. Ny taux de participation anatin'ireo bureau de vote reto avy ato. Hitatsika amin'izao fa lazaina fa misy taux de participation hatrany amin'ny 100%, 102% any amin'ireo toeran'ireo. De lazaina fa jusqu'à 40 à 96% reo taux de participation. Ireo le lazaiko hoe nofenona fotsiny ny bureau de vote amin'ny faritra Androy. Tany amin'ny faritra Androy no marihana fa tena be de be mihitsy ny bureau de vote fictif. Manomboka eto amin'ity tsika mijery hoe de 50% à 196%. Misy hatrany amin'ny 120 à 196% ny participation anatina bureau de vote anankiray. Misy hatrany amin'ny 110 à 119%. De 100% hony 234 bureaux de vote. Reny zany les bureaux de vote nofenona. 100 à 109%, 139 bureaux de vote. 80, 90%, 436 bureaux de vote, 90%, 99%, 668 bureaux de vote. Ohatra omeko fotsiny io fa izany ny zavatra nisy de ilaza zareo hoe lany tamin'ny 48%.
misy miteny rehefa tsy mihina ny chiffre ianao dia makanesa hono ety mamerina manisa. Efa misy olona manisa any, tsy voatery hoe izaho mandeha any dia voaisa le izy. Raha izay. Tsy voatery hoe tsy maintsy mandeha ao amin'ny CENI na ao amin'ny HEC fa efa hainay maka ny données ao amin'ny CENI. Ary ny ao amin'ny HEC no ialana tsiny amin'ny HEC fa no verrouillen'ny HEC ny sitiny tsy manome données izy dikan'izay tsy miverifie, tsy miverifie akory izy. Faharoa, ianareo ve dia mieritreritra tao anatin'ny 5 andro dia vitan'ny HEC ny namaky an'ireny PV BDP tonga tao aminy, tonga tamin'ny camion, tsy camion, tonga tamin'le bus classe. Les bus classe reny. Tadinareo le bus classe mitondra le PV-ny HEC. Dia vitan'ny HEC ve ny namaky an'ireny, vérifier, comparer, nanao napiditra ny données tao. Tsy navita an'izany izy fa ny données an'ny CENI fotsiny nalainy na le lazaiko hoe le efa nomanina nandritry ny 5 taona fotsiny navoaka teo dia nampitoviana. Inona ny antony itenenako an'izany? Satria amin'ny le 16 ho avy izao ho forsena, ho terena isika malagasy anaiky an'io président io. Satria isika malagasy ho terena hoe io ny laninareo, io ny lanintsika, io ny lanin'ny Madagasikara. Dia isika ve anaiky an'izany mandra-paharoviny mandritry ny 5 taona indray? Izahay ane aty afaka manao zay hoe tsy naompy izany ny fanakanana ny malagasy koa tsy taitra ka dia aleo samy andeha hiandry izay gadonany eto mandritry ny 5 taona. Fa tsy mandra ny saina. Madagasikara faharoa mantra indrindra. Ny malagasy 7% tsy misakafo araka ny tokony ho izy. Ny jiro sy rano eny amin'ny tanan-dehibe efa tsy misy, ny any ambanivohitra moa dia efa tsy lazaiko intsony. Tsy manana jiro sy rano mikoriana amin'ny isan-tokantranony ny malagasy. Tsy manana asany 20 isan-jato ny malagasy. Dia izany ve no andeha ho efintsika mandritra ny 5 taona eo? Efinareo moa izany. Ataoko hoe itsika. Isika malagasy no mila mandray tanana ny hoavintsika. Isika malagasy no mila mandray fepetra amin'ireo mpitondra mamoitra mandeha makakery ny firenentsika. Ary ny maramila. Ity moa le halan'zareo mihitsy ny zavatra ty teneny ty, izay miteneny ty dia voasambotra daholo. Ny maramila malagasy mila mandray andraikitra amin'io firenena io. Manomboka izao ianareo maramila malagasy rehefa tsy handray andraikitra amin'ny Madagasikara, ampijanona an'io investiture io, analan'io olona tsy malagasy makakery ny firenena malagasy io dia mandana manao zavatra hafa. Fa tsy maramila tandroka aram-vozona intsony ny anaranareo fa zavatra hafa. Mercenaire. Izany nanenjena ny Gasikara Fenisoa sy Christian Tabera. Iverenako kely. Nanao émission Christian Tabera le 4 décembre. Dia eo amin'ny minute 9 angambany izay 29 izy no milaza hoe entanina mila mifony maramila malagasy ary ianareo vadina maramila entany ny vadinareo tsy anaiky an'izao zavatra izao, tsy anaiky andray any baiko tsony ary entanina zareo mba tsy anaiko ampiasany fanjakany ty fitaovana ametraka an'io olona izay tsy lany akory sady tsy malagasy akory. Dia i Gasikara, satria Gasikara no présentateur teo amin'ny émission dia voasarivotra tao anatin'le izy. So ihany aloha hatreto fa mbola DAT nanaovan'ny zareo anazy. Dikan'ilay atao hoe DAT dossier à transmettre, izany hoe tsy misy déferment fa ny dossier fotsiny no mandeha eny amin'ny fitsarana. Ny dikan'izany dia misy ihany ny fitsarana fa saingy na izany aza mba tsy miditra MD le olona. Fa na dia izany ara ve dia tena mendrika ho an'ny Gasikara, mendrika ho an'ny Christian Tabera ve no nalefa atao fanadihadiana nandritry ny intelo ny verimberina teny. Mendrika ho azy ve no ny samborina amin'ny 7 maraina ao an-tranony.
Kristian io nosamborina natao sarika-pandriana voabaraina tao izy a noho izay zavatra nytenena izay satria lazaiko hoe tsy zakany fitondrana io a ny fanentanana ny maramila tsy hanaiky a ny zavatra mitranga. Inona mahatonga azy inona mahatonga anazy matahotra an'izany? Satria fantany fa misy maramila efa tezitra, efa tonga saina, efa te hitrotra ao fa mbola tsy afaka. De raha ohatra ka isika rehetra manentana foana andreo maramila ireo, raha itsika ny tonga de manentana foana andreo maramila ireo a, de farandreo taitra ihany de ifo a, de akaparty amin'ny vahoaka amin'izay. Hitako koa io didy mpitsarana mivoaka 2 taona tranomaizina ho an'ny Rina SGNTM io. Oreo olona, iza mpitsara nanao an'io? Iza ny mpitsara tsy misy materitreritra ngamba zay filazako anazy nanao an'io? Fa io mpitsara izay nanao an'io de tena hoe mandika lalàna, manao abus de fonction. Inona moa zany a ny pirofo ilazana fa nanao inona Irina Andriamasinoro? Sady tsy misy ninona tao, tsy eloka nataony ary tsy misy pirofo amin'le eloka nataony satria na le eloka raha tsisy nula poena nullum crimum sine lege, zany ny adage amin'ny lalàna. Tsy misy sazy rehefa tsy misy ny eloka. Ka inona zany eloka nataony Rina Andriamasinoro? Inona ny eloka nataony Andriamasinoro mahatonga azy ho saziana? Fa raha nita ny vahoaka rehetrarehetra tamin'iny andro iny de mipetraka somatsara eo amin'ny seza eo izy sa eo amin'le amoron-dalana eo izy a, de iny izy tonga de nisamborina. De zao izy saziana 2 taona tranomaizina sazy miantona. Dikan'izany sazy miantona zany manko de zao ohatrany hoe sursis eo ambony lohany, tsy hoe ohatrany fa tena sursis eo ambony lohany, miantona eo ambony lohany io sazy io a, ka raha misy zavatra hafa indray a mahavoasazy anazy de miatro. Zany hoe lasa voatery tsy afaka manao ninina intsony zany a Rina Andriamasinoro fa sao de ho samborindreo indray. Engany hoe zany tsy akivy an'io SGNTM io de mampahery anazy tanteraka tsika fa tsy izany ny tokony hampiemitra ao anatin'ny tolona izay atao ho an'ny firenena. Fa za kosa de te-hiteny hoe mandra-paroviana koa ny mpitsara no anaiky ho materitreritra atao fitaovana famoretana ny olona izay rehetra mitsangana mijoro ao amin'io firenena io. Izany ane mahatonga maramila tsy say. Misy maramila 4 zao any tsy fa lazaina fa nanonga-panjakana. Voalohany aloha sady tsy nanonga-panjakana ireo olon'ireo a, tsy neritreritra ny hoe anonga-panjakana fa ny tao anatin'ny sainy de hoe tsy tokony amony ny vahoaka tsony ny maramila. Izay ny zavatra nalefany tamin'ny regimentany tsirairay, izay no nanentana ny naman'zareo hoe aza mandefa olona be de be eny amin'ny 13B amony ny malagasy. De izay ve zany no fanongana-panjakana aminy. Nefa le fanjakana narovana teo koa dia fanjakana mpanongana satria averina foana ihany iary manana razafy maefa ny tokony président par intérim teo fa tsy Christian na i général Richard Ravalomanana mihitsy. Oui, efa fantatra daholo sa zavatra rehetra zany fa ozy isa hoe mbola avery koa aminareo. Rehefa fantatrareo hoe tsy nony isika tsy nandeha nifidy no nahatonga n'io Madagasikara io azony Andry Rajoelina ankeriny, fa nony osoka izay nataony sy ny HCC ary ny CENI. Ary tokony andraisantsika fepetra ny HCC sy ny CENI ary Andry Rajoelina sy ny firongony. Ny malagasy mihitsy ny tokony andray fepetra amin'ireo, ny malagasy mihitsy no tokony ijoro, itsangana, tsy hanaiky hatramin'ny farany an'io fifidianana tsy manjary io. Ahoana ny anaovana an'izany tsy lazaiko aminareo eto. Fa samy mieritreritra ary samy manao izay tokony ho tandrify azy daholo. Na io ny mpitarika ao amin'ny fanoerana, na io ny mpanao politika, na io ny vahoaka malagasy izay tariana. Oka samy andray ny andraikitra tandrify azy.
isy teny indray iandra ny fitsarana ny Londres sika ny fitsarana ny Londres tena teneniko anareo ny fitsarana ny Romy sy Taboto dia anankiray ao anatin'ny arivo amin'ny raharaha mandeha any Londres tsisy raharaha iny zareo aniny asakinina amin'iny ny fanantenantsika fa iny dia tsy maintsy voasazy izay tokony ho voasazy fa ny fitsarana ny Londres tsy afaka anao amin'ny rajoelina hoe satria anao voaroroy amin'ity dossier ty dia anao tsy mahazo mitondra président Madagasikara. Raha ohatra ka zay ny antenaitsika malagasy dia tonga dia ataoko hoe stop avy hatrany tsy ohatran'izay fandehany. C'est pas comme ça. Fa kosa raha voaroroy amin'io dossier izy dia fafambaraka ho azy fafambaraka ho an'azy hoe président de la république nanao kolikoly niaraka tamin'ny dirikabiny ary dia eo anivony sehatra iraisam-pirenena izy dia tena hoe miboridana tanteraka. Izay fotsiny no azontsika amin'io fa raha ianareo mieritreritra hoe ny fitsarana britanika no analan-drajoelina eo amin'io fitondrana izay alainy ankerin'io dia tsisy zany. Ny fitsarana omaly dia échange dépôt de conclusion ny fanakalo conclusion ny andany sy ny ankilany ny mpisolovava ny parquet ny mpisolovava ny mpiaro ny mpisolovava ny mpitory dia zay amin'ny le 6 février ny mandeha ny fitsarana ary anjarantsika malagasy ny mandeha ihany koa manenjika ny heloka izay nataon-drajoelina tany amintsika. Maninona moa zany amin'izao tsika amin'ny teny izao tsy misy fitsarana any Madagasikara manenjika ny Romy amin'izany corruption izay neritreretiny ho atao tany Londres zany. Fa maninona inona fotsiny ataony zareo amin'ny pako satria hoe zareo amin'ny pako zany dia olona napetraky ry Andry Rajoelina sy napetraky ry Mamy Ravatomanga daholo dia mieritreritra nareo hoe ianareo eo zany tsy tokony anao ny asa nareo. Tadidio fa mbola ho tsarain'ny tantara koa ianareo ao amin'io pôle anti-corruption io. Tsy natao azahoana hoe karama betsabetsaka fotsiny sy andeha anaovana kolikoly sy anaovana risirisy anaovana pression ho an'izay olona tsy eo amin'ny fitondrana nidiranao amin'io PAC io fa pôle anti-corruption ny anaran'io. Ohatran'izay koa zareo amin'ny samifine. Inona zany mba nataony'ity DG ny samifine ity hatramin'izay na DG anazy ka hatramin'izao tsy mandeha mijery mikasika ny financement ny élection io. Inona ny rapport nataonareo nefa dia misy firifiry ny olona malagasy mampiditra vola ao a Madagasikara ao, vola hividanana trano na vola andeha hoe anaovana zavatra ny Madagasikara dia tsy mandalo banque le izy, tsy mandalo Finex le izy fa atakalo banque à banque hoe ohatra hoe za manambola dia misy namako any Madagasikara any mila vola dia ameko euro ianao dia omeo ariary dia izay dia efa mampigadra amin'ny samifine. Tonga ny samifine dia mijery hoe tsy nandalo banque ny transaction anareo fa nareo fa nakalo vola entre particulier dia migadra. Nahoana ny samifine tsy mandray fepetra amin'ny volana pipapipa ny Andry Rajoelina tamin'ny élection. Dia izay ny ataoko hoe tsy isika malagasy tsy le marefo tsy le malagasy mitady mitrongo voahomana sy mitady ny hoanina androany tadavina androany ihany no tokony handray fepetra amin'ny Madagasikara io fa ianareo rehetra izay misaina izay manana toerana izay heverina ho intellectuel ianareo mpitsara samifine maramila polisy mpiasa amin'ny administration rehetra io raisiny andraikitrareo fa rehefa ohatra ka tsy anao dia fantatry ny olona daholo ny anaranareo fantatry ny olona daholo ny tsy nataonareo sy ny nataonareo ary tompona andraikitra ianareo satria ianareo afaka nanao zavatra nefa tsy nanao, afaka nandray andraikitra nefa tsy nanao. Dia iteny ka izay manambady amanjanaka oui ireo malagasy 10 isan-jato mahantra sy miaina amin'ny fahadiran'ovandreo koa manambady amanjanaka fa tsy anareo rery manambady amanjanaka. Dika an'izay
dia miakina aminareo no avy ny Madagasikara io nefa nareo tsy mandray an'izany. Avy eo indray izy teny ka ny malagasy ane mbola sahirana, malagasy ane mbola mafy ny fiainana. Oreto a. Le olona tena efa le ao anatin'le hoe mafy ny fiainany mihitsy a no tokony manana ny hery hiadivana amin'izay fiainana mafy zay a, hialany amin'iny situation iny. Tsy hitanareo izany olona loatra hoe alentika ao anaty rano le olona dia rehefa mbola afaka miaina aloha izy dia mbola eo fa rehefa tena tsy afaka miaina intsony izy a dia tena mitsipaka mafy be izy hiakatra any ambony a mba azo rivotra ary ambony ary. Dia iny elany mitsipaka mafy be avy any amin'ny izay ilay hoe mitoucher le fond, efa mitoucher le fond ianao a dia tsy afaka afa-tsy ny miakatra farany ambony. Izany ny tokony ho izy fa tsy hoe efa mitoucher le fond dia aleo faty atao amin'ny fond ato. Sa mieritreritra zany tsika malagasy aoka aloha rehefa manan-karena tsika zay vao hiady amin'ny jadona sy ny mpitondra zay manambotra ny firenentsika. Ka tsisy zany fa dia ho botra eo foana Madagasikara tant que mbola tsy hiady ny malagasy. Ary zany na tonga ny révolution rehetra naneran-tany a, nisy ny oppression, misy ny famoretana, misy ny fahoriana, dia farany leo le olona ny foretina, leo le olona napahoriana dia nitrotra dia mahatonga ny révolution. Zay ny zavatra ho resako aminareo androany, ampidiro anaty lohanareo, ampidiro amin'ny sainareo, ampidiro lalandava fa osika no nalana Andry Rajoelina teo. Mbola ampiko koa arany feno mineur tao anatin'io liste électorale io. Lasa ity indray asehoko anareo eto tao amin'ny ordiako eto. Reo zaza tsy ampy-taona nahazo kara-pifidianana 151 655 mineurs concernés. Reo zany a ny mineur rehetra efa Madagasikara. Za sura zao fa tany Ambovimbe andro indray farany betsaka indrindra ore olona. Jerenge 3956. Tany Antananarivo Atsimon-drano 4133. Ataovy sérieux ty resaky ty. Dasam 2897 à Bossard Sud. Any Ampany Ouest 3268. Mineur nahazo kara-pifidianana zany. Voasoratra ao anaty liste électorale. Anios 2515. Manakary 2726. Automatsiatra reto total reto dia amin'ny 5000 eo ngamba ny mineur tany amin'ny Automatsiatra nahazo kara-pifidianana. Ireo mineur reo ve zany ny eritreretinareo dia hoe nifidy ve zany hono reo mineur reo? Olona tsy fantatra akory, izy ara tsy malala akory hoe za misoratra anaty liste électorale satria izy mbola ma-mineur anazy zay. Tsy misoratra anaty liste izy a, sady tsy misoratra anaty liste izy a. Source an'le données, source an'io données io a Rizolkanto Volanarsoa dia ao amin'ny CENI. Données avy ao amin'ny CENI a no nanaovana andreo. Tsy vitany hoe palpable les preuves fa tena preuve matérielle. Maninona raha hoentina any amin'ny ambaratonga miandraikitra? Efa teneniko anao fa ny HEC no ambaratonga miandraikitra an'izany. Ka maninona raha ohatra ka mandeha any amin'ny HEC ary nareo dia tovy
teneny ny HEC hoe tsy maintsy mitsara an'io fe fanalefany amin'ny HEC reny zavatra reny a tsisy valiny tsy misy afa-tsy révolution tsy misy afa-tsy fitsarana ataon'ny vahoaka ihany no mampiala an'io fitondrana io fa raha fitsarana HEC na fitsarana ao anosy ny eritreretinareo a hitsara ny rahantsika mikasika ny fifidianana io a de tsy hisy mihitsy zany satria efa zavatra efa azo raisina fa tsy mitombona daholo ny olona azo ny fitsarana anosy tsaraina de ny mpanohitra irery ihany fa ny ankoatran'izay a tsy maefa hitsara izy inona no andrasantsika am'ireo inona no andrasantsika am'ireo tsisy dikan'izay any vahoakany fahefana any vahoakany mandinika any vahoakany mandray andraikitra de rehefa tonga ny fotoana rehefa taritina de mba mitsangana de mba manaraka fa tsy hoe matahotra lacrymogène matahotra ny endeny matahotra ny azakazaka reraka mandeha tongotra ahoana hono ny afatarana fa mineur reo ao anatin'ny liste électorale de misoratra ao ny date de naissance nefa izy dia na misy karapanondro ary tsy hoe erreur matérielle 151 000 électeurs avy de ho erreur matérielle tsy erreur matérielle zany fa efa ataontsika hoe faute lourde raha ohatra hoe ozy ny terme juridique hoe erreur matérielle fa zany faute lourde izany nefa ny miresaka faute lourde tsika Barbara Coutoirso zao dia ndroasin'ny Air France pour faute lourde hono nefa inona nataony tsy nanao ny ninona kokoa izy fa ny resaka fotsiny izy teo amin'ny émission télé zay nataony de niteny izy hoe nisira zay niraisiny andray ny angidim-by izy ary de amonjy ny taniny 2 jours après Andry Rajoelina nividy billet d'avion andeha ho aty à France de lazaina fa izy nanome papa hoe hividy billet anga izy mpaminany ka lala hoe dans 2 jours Andry Rajoelina andeha hividy billet andeha ho any France de izay de lazaina fa faute lourde nefa faute lourde ataon'ny CENI jereo fa tsisy sepetra raisina ao amin'ny CENI nge no mikirakira an'io ao amin'ny CENI tokony manadio an'io liste électorale io ao amin'ny CENI tokony misy ino moa ty misy logiciel lafo be mihitsy kirakira hoe zay daty tokony latsaky ny hoe akizy latsaky ny 20 taona tsy tokony hisoratra ao fa tokony ho anomalie zany nahoana re no tsisy nahoana no tsisy misaotra anareo zay milaza hoe toko méthode zay fa vonona ny fanentanana natao fa ny famorina azy ny olana ataovy zay azonareo atao eny amin'ny ataony manova ohatra ny ataony koa rehefa mamory olona izy fa anjaranareo ny anjaranay ty andafy aty vitanay fa ny anjaranareo ny Madagasikara any koa ataovy fa za mieritreritra hoe ianareo eny amin'ny place de république eny amin'ny Trocadéro no milahatra ho anay fa izahay kosa angina non tsy ohatr' zany io manao izahay de manao nareo de manao koa zay fa tsy hoe de fa kinay aminareo any amin'ny diaspora any zany ny tolona zay atao manao izahay pour donner le temps manao izahay mba hampahery anareo mba hanao koa fa za mieritreritra hoe ianareo afaka matoritory fotsiny ao miandry zay fatigadonana sy miandry zay anohanana eo fa izahay aty hiady anareo tsy zay le fandehana tsy maintsy manampy ny tenany aloha zay vao mifanampy ny olona ary tsy maintsy aloha mifanampy anareo tsy maintsy mirahina ianareo malagasy fa za mieritreritra hoe enao mitabataba fotsiny amin'ny Facebook eo de mandeha amin'ny radio rehetrarehetra zao zavatra teneninao zao de eno any anaty bus zao zavatra teneninao zao fa le vahoaka mihitsy ange matory inona zany mataitra antsika tsy taitra mihitsika raha tsisy raha mandrika tsy taitra mihitsika raha tsy misy guerre civile tsy taitra mihitsika raha tsy misy tondradrano sa misy valala sa misy ino tsy fantatro fa manao ny adito koa de mavita ny adito koa de manao ny andraikitra koa de vitako ny andraikitra koa any aminareo amin'izay nitoyany zay raha fa mandra-piona indray de ho an'izay mila le données de eo amin'ny mur koa no alefako indray ireo le fichier misy mineur iny
anaty ordinateur dia tsy maintsy mail ihany no afahako mandefa izy ho an'izay mila dia zay efa manana mailako dia afaka mandefa mail dia alefako indray. Zay afa mandram-pionandray ho antsika rehetrarehetra dia aza manaiky an'io investiture io amin'ny sabotsy. Zay ny afatro antsika rehetra. Aza manaiky.